Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka an'izay vaovao malagasy. Atsika eto Madagasikara na atsika malagasy dia fianakavia mbe iray ihany, tena mahatedera ary tena mendrika ity filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity, ary no mafisiny ihany koa fa hoe mila atao haingakaingana hozy izy, mila atao malaky ny fandriam-pahalemana mba hamokatra ny vahoaka malagasy na ny tantsaha na olo-pirenena rehetrarehetra. Hitantsika amin'izany fa tena manana maha izy azy izy ary tena tia tanindrazana izy, tia ireo tantsaha na madinika zany na olo-pirenena rehetrarehetra amin'izany fomba fiteny zany, ary ihany koa ny fomba fiasany nataon'izany. Ary no mafisy ihany koa manko tamin'ny hoe izy dia tsy tia ratsiratsy. Ary hitantsika fa tamin'ny fitifirana, tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 febroary 2024 iny dia no mafisiny ihany koa fa mila ataontsika hoe fanadiadiana lalina iny tranga iny. Hatreto aloha moa dia hatramin'izao dia tsisy fanadiadiana zay fa ireto rainlainga dinosaure na ireto firongany mafiany firenena ireto dia hitantsika fa mamafy lainga foana amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Misy ihany koa manko ireto mpanohitra ireo fa hoe atsika dia misy olelaka, tsy misy olelaka atsika, ary tsika aloha hatreto mbola tsy nifidina ny toko politika hoe iza ny iza, fa lasa tafiditra ao anaty mirona anatin'ny politika amin'izao fotoana izao ity, satria firenena iaraha-manana ny Madagasikara ity fa tsy ho an'olo tokana hoe ho anareo mafia. Na dia tsy hiverinao mandrakizay aza filoha teo aloha Marc Ravalomanana, tsy maninona azy na dia tsika tsy hiverineo mandrakizay izy fa mitantara ny zava-misy iainan'ny firenena antsika eto. Tsy hiverineo amin'ny toerana mahafilohana azy dia ireto fandahara ataontsika zao dia tantara mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby ihany, mba tsy handrairana ireto lainga tsara lahatra atao ireo mpitondra ankehitriny izao. Ka mampalahelo ane ny situation zava-misy amin'ny iainantsika amin'izao fotoana izao hoe hitantsika zao fa dobo-drano ane manerana ny nosy, fa indrindraindrindra ny Antananarivo renivohitra zay. Tsy misy olona tsy hitaraina amin'izao fotoana izao, teneninantsika zao fa dobo-drano miaina amin'ny rano maloto. Zany hoe efa miaina zavatra maloto zany ny vahoaka ny Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Ary hitantsika ihany koa fa tamin'ny fitondrana teo aloha Marc Ravalomanana dia tsy nihadino zany resaka lalana zany. Izy amontsy nahafantatra
resaka lalana zay ka ireto mpanohatra ankehitriny ireto mpitondra ankehitriny de hoe ho sakafanina ve zany lalana zany nefa hitantsika am'izao fotoana izao fa simba potika tanteraka ny lalana manerana nosy tsy lalana ihany nefa ny potika fa hitantsika fa fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ny olom-pirenena rehetrarehetra potika ary tsisy ho raisina am'izao fotoana tenenantsika zao ka misy video reto saritsary ho hitantsika mahakasika ny firenena malalantsika zay fa indrindrindra Antananarivo renivohitra kapitalintsika zay fa tena mijaly fandiranovanaka ka azadino hatrany tompo lahy sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika mahatsaritsary zavatra zay makasitraka mialoha tompo lahy sy tompoko vavy reto ary le video sy sary afahantsika zay ary verenantsika ihany koa fa nokevitra tapany inona natao ny filoha telo maro karavalomanina zay fa tena mampitehidera ary tena mendrika na dia tsy ho eo mandraka zay fitondrana izy fa izy anisany leadership anisany olona manga mahay mitondra ny firenenantsika ty fa ny soparany reto mafia firongany reto mako zany fitondrana izany. Plus de 300 familles vivent dans cette décharge municipale d'Antananarivo, entre cochons et ordures. La journée s'écoule au rythme des plongées dans le tunnel. Corridor creusé à même les déchets, les parois sont de terre et d'immondices mêlés et risquent à tout moment de s'effondrer. Le rêve, jamais assouvi, trouver d'illusoires perles rares dans ces détritus jetés il y a parfois 10 ou 20 ans, puis enfouis sous des tonnes d'autres déchets. À l'époque, la vie était plus douce et les ordures plus riches, c'est pour ça qu'il faut creuser si profond. Le quotidien, récupérer pour les revendre des morceaux de fer blanc ou de charbon de bois, des métaux de toutes sortes, des lambeaux de cuir. Le travail est planifié, à chacun sa tâche.
Le temps se partage ainsi entre fouilles et élevage de porcs laissés en métayage. Ici pullulent les mouches et prolifèrent les miasmes, comme dans toutes les décharges du monde, mais cette décharge-là est habitée, et les maladies y fauchent les enfants avec une implacable dureté. L'employé municipal qui modèle les brades de ce fleuve d'horreur avec son bulldozer se protège des microbes et de l'odeur. Il se pare d'un masque. Plus qu'un bout de tissu, c'est la marque qui sépare le visiteur de l'habitant. À visage découvert, un homme s'est levé pour dénoncer ce drame. Pedro Opeka, le père Pedro. Firy no maty amitsika eto, firy no maty, firy n'ankizy maty, misy tsy misy. Telestash, você mbola velona, tsy misy manelingelona. Na memary ireo makorelona dia vao mainka kifenera Madagasikara tsy maintsy mandroso satria manam-pitondra mahay mitakana. Vahoaka ny samy salame, kanefa ny samy sanana. Isika ny samy mayane, vao vao mainka mianana. Vahoaka ny samy salame, kanefa ny samy sanana. Isika ny samy mayane, vao vao mainka mianana. Dodongashe, dambom dodongashe, dodongashe, dambom dodongashe, dodongashe, dambom dodongashe, dodongashe, dambom dodongashe. Taloha vao graiky ny vidin'olo anan'izao fa lasa tapaka poaky olay a firenena miavaka fady miavany amin'ny farany tsy afaka Etereno majosika satria efa misy ny teleferika Lefnane mandeha hoazy fa efa preveny telestage Você mbola velona, tsy misy maneligelona Na memary ireo makorelona dia vao maika kipena
violon